teny fiainana. Ny lalany lainga no esory amiko ary ny lalanao no anasoavy ahy. Ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko, apetraka eo anatrehanao ny fitsipokao. Amen. Salamo 8:1, 8:20 sy ny 8:30. Ry havana, ny lalan'ny lainga no esory amiko ho ny vavaka taon'ity mpanao salama anankiray ity. Fantany fa tsy mahasoa ny langa sy ny fitaka. Fiatsaram-belatsia eo anatrehan'ny namany izany, fiatsaram-belatsia eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mampalahelo ny fiainana kristianina ankehitriny ry havana. Mampalahelo ange ny tenenan'ny jentilisa hoe ianareo kristianina mihitsy ny tena mpiatsara velatsia. Mampalahelo ange ny itenenan'ny jentilisa hoe ianareo kristianina mihitsy ny mpandange. Menatra mihitsy Jesosy mandindrika an'izany vavany jentilisa izany manoloana antsika kristianina. Androany dia manaova vavaka tahaka ny ataon'ity mpanao salamo ity hoe ny lalan'ny lainga no esory amiko. Mangatah mitala ova amin'ny Andriamanitra mihitsy ry havana, mba tsy handehananao any amin'ny lalan'ny lainga. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hoe fo maraina ianao dia efa nivoaka ny vavanao dia lainga sahady. Misy miantso telefona ianao dia efa lainga. Tsy afaka fa zao tampoka nisy an'izao tampoka, inona akory ny tampoka misy ao fa ny fahalainana sy ny tsy fitiavana ny antony. Misy eny fa na dia lainga madinika aza, misy mametra-panontaniana fa izy ianao zao efa akaiky aho. Ny akaiky amin'io mbola afaka adiny roa, mbola tsy miainga ao an-trano akory. Kristianina mpanompon'Andriamanitra manao an'izany ny lainga, mamenatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mangatahany Jesosy androany ry havana, esory amiko ny lalan'ny lainga. Ny lalan'ny lainga dia lalana makany amin'ny elo. Io laingalainga kely madinidinika ataonao amin'ny olona sy ny namanao io ane, jeren'Andriamanitra tsirairay ary voisan'Andriamanitra tsirairay. Io laingalainga kely be da be ataonao io, eritreretinao hoe lainga mahasoa zany. Ny lainga tsy misy mahasoa zany ry havana. Aza manaiky apresian'ny Satana hoe mandeha kely aloha fa aza milaza an'izany. Rehefa tsy te handainga ianao dia akombony fotsiny vava. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anao. Aoka ny lalanao no anasoavy ahy, ho ny lazain'ilay mpanao salama. Ny lalan'Andriamanitra ihany no mahasoa anao. Ny lalan'ny fahamarinana, io ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra eto. Ny lalan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy izany ilay miteny hoe izao ny fahamarinana, izao ny lalana fahamarinana, izao ny fiainana. Jesosy Kristy ihany ny lalana marina sy miendrika ry havana. Izay manara-dia an'i Jesosy Kristy dia mifady ny lainga sy ny fitaka izy, mifady ny afetsifetsena isan-karazana izy, ary indrindra androany ary ry havana, ianao izay miainy ty teny fiainana ity, alaviro ny lainga, alaviro ny afetsifetsena, tsy mahasoa anao zany. Izay nandehanan'i Jesosy Kristy andehanana, io ny lalan'ny fahamarinana. Rehefa miteny dia ny fahamarinan'Andriamanitra tenenina. Rehefa mandeha miaraka aman'olona, ny fahamarinan'Andriamanitra resahana. Izany ihany no ahitanao fitsaharana, izany ihany no tsy hanamelohan'Andriamanitra anao, izany no ahitanao ny fiainana.